Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ny tenanay amin'izao fotoana izao, fotoana hanetanana ny tsirairay, fotoana hanetanana ny mpiarabelona, ny olom-pirenena tsirairay mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Iarahantsika mahalala fa ny tany dia manana toerana lehibe eo amin'ny arikarentsika izany. Ny vokatry ny ala dia singa iray lehibe mampandroso ny toe-karentsika. Fanta-dazeran-tany i Madagasikara amin'ny fananany zava-manan'aina sy toerana tsy manatsahala, indrisy anefa fa mihasimba ny endriny ankehitriny. Ity horonan-tsary ity dia maneho ny tranga miseho amin'ny tontolo iainana izay hatrehan'ny mponina mifotony. Ny faritra Laotra Mangoro, Atsimo Andrefana sy Boeny no misy fampitehana ala be indrindra. Ny zavatra hita eto izany zao raha mijery eto tika dia misy ny fianjomana lavaka zany satria manome début de pente ity. Inona moa no mety mahatonga an'izay? Hatramin'ny taona 1970 tany dia may ity toerana ity, iverimberenan'ny afo matetika. Dia mazava ho azy zany raha ohatra ka tanatin'ny taona maromaro, anatina 10 taona anie zany iverimberenan'ny afo matetika, dia misy le rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia kohindreka le nofon-tany satria tsisy neninona eo amboniny amin'ilay fahavaratra. Izay zany anisan'ny antony iray lehibe tratran'ilay doro-tanety. Eo ihany koa moa zany ny karazan'ilay tany mihitsiny, tamin'ny fasehana izy dia malemy zany ilay tany, dia mora ho an'ilay reka no tonga dia mitondra an'ilay fasika madinidinika sy tany madinidinika dia mivarina any ambany any. Somary ohatrany hoe midirana fatiantoka zany aloha e. Satria le toerana tokony azahoana an'le vokatra moa zao efa zao tototra amin'ny fasika zao ko. Za mieritreritra aloha mety raha afaka taona 2 andro any dia ho tonga any Ambavarany le fasika. 1975 nisy ny fanalalahana teo amin'ilay fikapahana ny hazo dia mipermite coupe zany. Dia anisan'ny zany tatao faritra Besimanga na faritra Pasikely betsaka zany no mitondra fandrimpahana be dehibe an'ilay ala voajanahary tamin'ny fotoan'andro. Dia nanomboka teo zany no niainga le fiombona na amin'ny fahasimbana tsikelikely an'ilay tontolo iainana satria mitavy moa iarahantsika mahalala fa tsy maintsy dora kapaina ny hazo dia tsy maintsy dorany ireny, ary rehefa maila izy dia moramora amin'ny ranonorana mikoaka amin'ny tany. Doro-tanety koa moa tamin'izany fotoan'andro zany anisan'ny tena nianaka dia nianaka mihitsy, ka teo zany no nanomboka zao fahatongavan'ny atsanga, ny fasika sy ny bedana sy ny sisa manototra tsikelikely ny faritra ambany ka manimba an'ilay tanimbary izay veloma amin'ny mpamboly. Mety hoe ramasazy ny kakazo efa tapaky ny siklôna teo aloha zany no natao. Kanjo taty aoriana lasa le kakazo mbola naniry teo indray zany no tapana daholo dia zao ny fiafarany dia nanjary tapaka tanteraka le hazo bory daholo. Raha miala vety zany any amin'ny 35 km nefa tsy misy hazo maniry intsony fa dia efa potika tanteraka mihitsy.
ny zavatra tena mamanahira ny fitantanana ny mangrove ny Sierra Belaland eo zany dia le firosony fitombony torapasika vokatry ny fanapahana hazo na ny déforestation zay ataony any ampovoan-tany alohalohany. Tena manahirana satria ny resify na ny vatohara tranon'ny fia kanefa totofany n'ilay fasiky. Ny senal koa na ny lakan-drano zay manondraka ny mangrove ny Sierra Belaland dia mila hokendainy kanefa ny alafompo tsy maniry raha tsy fangaroany ranomamy sy ranosira. Any amin'ny faritra atsimo dia mbola midadasika ny toerana tsy voatsary. Tsy afaka ambolena anefa ireny noho ny tsy fahampiany rano sy ny fahampitehan'ny tontolo iainana tsy akiato. Sahirana ara-pivelomana ny mponina satria miena ny velaran'ny ala ongo, mitombo ny firoson'ny torapasika, betsaka loatra ny fitrandrahana ny ala sy ny vatosoa. Olona fa zany mijaly asa, tsy misy asa atao. Fa raha fa tsy misy fivelomana sasy koa ny olo zany dia efa niripoka amin'igny avao. Amile fanaovana saribao. Le fanaovana saribao zany mahasarotra azy hazo be vata tapahy fa tsy kelikely manahaka an'reto fa tena be vata be. Ahomako zany manahaka hoe hazo manahaka an'ity, igny zany ro tapaha le arosaka amboara azy tapatapaha. Fe mafy le fiaigna, tsy fampisany ranonora dia voatery miasa tsy asa tokony hatao. Trasy ny fizaliana amin'ny hakere. Tsisy rano zany etoy amin'ny resaka fambolena vary. Tsisy rano etoy. Zay ane tena mampizaly anay etoy, tsisy rano. Popy izy anany io maty, rano vovo haly maloto avao no aminay henany io. Lafa avy sanora tena idirana bozaka be agnaty. Ato amin'ity commune ity dia misy ny fiadiana vato, zany hoe fiadiana safira izany. Efa taona maromaro zay fa kely dia kely ny tombosoa azon'ny mponina avy eto an-toerana, fa ny ankamaroan'ny olona mpitrandraka safira amin'io toerana io dia mpiavy daholo. Ary izany no anisan'ny fanentanana nataonay hoe ireto olona ireto ani ka rehefa azony ny zavatra ilainy satria karama no ahatongavany aty dia mody izy fa isika tompon-tany no tena migoka ny voka-dratsy izay aterany. Satria na ny voka-tsoa azon'ireo olona ireo amin'io dia ambany tokoa. Fantatry le olona nampahafantarana an'le olona ny voka-dratsy ateraky ny fiadiana safira, indrindra ny fahasomban'ny tany izay manodidina ny fiadiana safira iny dia nanana fanapahan-kevitra zany ny atao fiadianan'ny commune fa tokony hatao ny réhabilitation na ny fanarenana ireo tany izay no avy no hadiana ireo dia averina amin'ny tokony ho izy na dia tsy miverina amin'ny mahavoajanahary aza dia niezaka zay nanao izay azonay atao tamin'izay. Ny safira rehefa ho adiana le tany dia sy tany azo ambolena intsony fa miharo vato miharo fasika io satria ny tany avy any amin'ny 20 metatra 10 metatra avy any ambany any no miakatra aty dia tsisy zavatra azo atao afa-tsy izay fambolena azo izay. Ka dia eto izahay dia manentana antsika mpanatretena ny daholobe izany ny toerana na ny sampandraraha rehetra na ny miankina izany na tsy miankina amin'ny fanjakana ny mpiara-mombo natoka fa ny fahombiazana dia tsy azo raha tsy ny fanomezan-tanantsika rehetra sy ny fiarahantsika mientana manoloana an'izany fiarovana ny tanintsika izany mba hiadiana izany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary hiadiana indrindrandrindra koa amin'ny fanatrana. Tsy vitany tena ihany fa anina zanaka tena dimy maparany dia tsy ho isy ohatran'ny tantara ty ala ty zany. Ohatran'ny tantara nisany zao ony fa tsy ahitan'izany fa hoe misy ala be nge teto dia sarika zay fa tsy maintsy amboly ary hiaro amin'ity aty ala ty. Raha zao fijery azy zao dia nahomby aloha zany
naveriny fokon'olona amin'ny laona zany le fokon'olona mpitatana le atiala fa ny fitombon'le zava-maniry moa somary ohatra ny miadamiadana kely aloha izy tsy dia mampanino zay fa efa miverina aloha izy dia ny mesure manaraka koa zany anaovana fisafoana matetika ity mba hirovana amin'ilay doro-tanety faharoa na fahatelo na fahefatra zay mety hanapotika azy tanteraka dia misafo reto olona reto dia zany zavatra atao dia ny total ny vita tanatin'ny telo taona io zany a manodididina ny 20 hektara eo efa vita voly io dia ezaka ihany zany a ataon'ilay miaro azy. Ny firenena iray Matomanankarena dia misy arena vokarina dia anisan'ny mianaka arena vokarina zany ny famboleka-hazo ka tsy mety ehitra ihany amin'ilay hoe fanampiana avy any ivelany na hiandry vazaha atsika fa zay teknika zay zany tezaina mihitsy ny olona misy tokony hisy teknisianina zany omeny fanjakana hitaizan'izay amin'ny olona mba tsy andrasan-dava eto amin'ny hoe aiza misy fanampiana na aiza no misy ohatr'izao ka zay zany amiko mikasika an'io fanajariana ny tanety io tsy misy afa-tsy ny fikolokoloana sy ny fanabeazan'ny olona ho an'izay fa aiza manao zay mba ho tany soa sa hiverina amin'ny hoe nosy maitso indray Madagasikara. Tamin'ny taona 2014 misy moa ny projet fambolena zanakazo dia nandeha zay ary nazoto zay koa manana tany malalaka dia namboly zay nanomboka tamin'ny 2014 volana février angambany izy zay dia ny antony tena marisika any amin'ilay izy moa ny tendrombohitra amin'le coindrika sy ny tontolo iainana ny orana tsy ampy moa dia ilaina mihitsy le izy. Raha amin'izao aloha izy raha ohatra ka hoe mbola raha hoe aingana zany le fiarovana mety mbola ho avitra aloha le tany satria tsy maintsy atao zay fikolokolona fanalana an'le fasika zay efa tafiditra aloha raha mba aingakaingana zany le fanaovana an'le fiarovana mety mbola ho isy fanantenana ihany zany le tany mbola mety ho avitra ihany. Izahay zany natonga anay tato dia niara-ny asa zay nanao formation tao amin'ny Proder zay niankin-doha zany tamin'ny atao hoe JK. Raha fa tena nijanona moa zany ireo dia nanangana zay fikambanana association aingy avao no hitondranay anazy zany dia mbola iarahanay miasa ihany koa amin'ireo mpamboly sy ny tatsaha ety toerana ary mbola manentana zay hatramin'izao mbola tsy mijanona moa zany fa moa zany arakaraka ireo tatsaha ian-tanina ihany koa le izy. Dia zay mihitsy zany no nahasarika ny fikambanana hoe ndao rangaha aleotsika tompony no mitantana an'le ala toy zay hiankina amin'le fanjakana satria zany tamin'ny fotoan'ny fanjakana zay tahangalaky permis de coupe mahazo zay olo hanao gaboraraka mahazo na biby na ala ka amin'izao fotoana zao nisy eo amin'ny 40 hektara zao ny voatetika taloha dia efa mihena zany agny amin'ny 10 hektara zany no sisa tavela dia hatramin'izao aloha Saron'Andriamanitra fa efa misy 5 taona eo zay dia mbantoniny zany ny filatsahan'ny rotsakora satria tsy misy ny setroka tsy misy ny tetika ary tsy misy ny doro-tanety agnatin'ny 5 taona zay porofony zay moa dia nahazo 10 taona manaraka indray zahay hitantana an'le familà fitantanana. Na dia manano sarotra aza ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famerenana ny lazan'ny Madagasikara dia misy ihany ireo vondron'olona efa mijoro mba hanarina izay tratrany. Mendrika alainy tsirairay tahaka eo amin'ny sehatra misy azy avy izany mba hamelana lova tsara indrindra ho an'ny taranaka. Je pense qu'aujourd'hui, Madagascar envoie un tel message clair et important en s'engageant fortement à maintenir et restaurer son capital naturel pour le bénéfice des générations futures à travers la déclaration des cibles NDT au niveau national. Ny fandraisana andraikitry ny tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy avy no azahoantsika vokatra mahomby
ka ananana taranaka faramandimby. Loharanon-karena dia ny tany izany. Izany rehetra izany no natonga antsika androany nanatotoza ity horonan-tsara mitondra ny lohateny hoe ny taniko lovan'ny taranako.